Salama, faly mahitanao indray. Androany tsika hiresaka momba ny CSS Grid sy Media Queries. Dia ho fampidirana amin'izany dia andao jerevantsika ny fampiasana ny CSS Grid par défaut, zany hoe inona ny zavatra mitranga vao miteny ianao hoe ataoko display grid ty parent ty. Eto zany tsika eto manana élément section, dia ao anatin'ilay section misy paragraphe maromaro. Hitanao hoe nasiko background color yellow le paragraphe rehetra, dia avy eo nanampy hoe display grid tamin'ilay section, zany hoe ny ao anatiny zany dia hiaran'ilay propriété display grid. Eto tsika ohatrany hoe tsy mbola manana an'ilay grid, le grille araka le eritreretintsika, fa efa manana nefa tsika, zany fotsiny hoe colonne anankiray le grille zany. Ny fanasiana elanelana entre ny cellule n'ilay grid dia amin'ny alalan'ny fampiasana ny propriété gap. Anampitsika colonne n'ilay grille antsika dia mampiasa fotsiny tsika le propriété hoe grid template columns. Ny colonne antsika zany zao eto anankitelo, le hoe fr midika hoe fraction dia responsive io, zany hoe alaina ny totalité ny habean'ity espace eto zany, dia avy eo esory ny valeur absolue, dia avy eo amin'ny ambon'izay ny totalité an'ireo zany zao hoe misy 3 fraction na portion zany zao ny ambony, dia ny 1fr zany apatelo n'le ambony dia ny 2fr zany roa apatelo n'le espace ambony. Dia raha ohatra ka te hanana colonne anankitelo responsive dia miteny fotsiny hoe te hanana colonne anankitelo dia 1fr avy ny habeany. Fa fomba tsotsotra kokoa hitenenana anazy nefa dia fampiasana ny repeat dia hoe te hanana colonne 1fr anankitelo zany hoe misy colonne 1fr anankitelo zany zao. Ny zavatra manaraka tiako aseho dia ny fahafahan'ny élément anankiray mampiasa ligne na colonne anankiroa. Dia zany hitantsika ao anatin'ny exemple roa ambany reto. Ao anatin'ity exemple ity miteny fotsiny tsika amin'ity élément ity hoe tiako hanana grid row ny span anankiroa izy, zany hoe ny ligne an'ity élément ity zany afaka jerevantsika rehefa miinspecter tsika, dia ao anatin'ilay section ohatra zao zany zao ny fisehoan'ilay grille. Fa le élément faharoa izy hoe tiako hanana ligne anankiroa, dia zao hoe zao manana espace na ligne anankiroa. Dia efa madika amin'izay indray ny ambany fa grid colonne indray no nataoko hoe span 2 ho an'ilay élément voalohany ao anatin'ilay section zany, dia izay no mahatonga an'ity élément ity afaka tonga lava be makany. Dia rehefa jerentsika, rehefa inspectentsika io élément io dia arak'izao hitanao zao hoe ohatra zao zany zao ny fizarany io grille io, zany hoe responsive foana le izy, fa osintsika hoe ny colonne voalohany fixe 120 pixels ny habeany, fa ny colonne faharoa afaka mameno ny espace ambony. Dia raha ohatra ka tiantsika hoe tsy voatery faritana ohatr'izay le isana colonne dia afaka mampiasa ny valeur autofit tsika ao anatin'ilay repeat, zany hoe ao anatin'ilay propriété grid template column zay ny ampiasana anazy dia hitantsika eto ambany eto zao zay. Ny zavatra resahana eto dia zao ny isana colonne tiako automatique, fa zao fotsiny hoe ny colonne anankiray tsy latsaky ny 250 pixels, zay ny asany min-max, zany hoe minimum izy 250 pixels dia maximum izy 1fr. Fa raha ohatra zany izy ka atonina élément roa na telo na efatra dia afaka miampy le isan'ilay élément ao anatiny. Dia hitantsika zao hoe raha ohatra ka tsy atonina élément anankiroa na 250 pixels zany ty navigateur antsika eto ty, rehefa ahenantsika dia hitantsika hoe lasa colonne anankiray fotsiny. Fa vao ohatra hoe atonina élément anankiroa izy dia afaka mitoetra indray zany le colonne anankiroa, dia vao miakatra indray ka atonina 250 pixels x 3 dia lasa miampy indray le isana colonne. Dia ohatr'izay ny fampiasana an'ilay autofit. Dia ny fomba anankiray ihany koa ahafahana manana grille responsive dia amin'ny alalan'ny fampiasana media queries. Ny media queries mila zavatra anankiroa. Ny voalohany dia ny tipana media, dia ny faharoa le propriété ilaina manamarina le hoe rehefa marina ity règle ity dia ampiary ity style ity. Ny zavatra ao anatin'ity media ity zany zao dia voalohany indrindra aloha eto afaka ampiana hoe screen na ahafahantsika miteny zany hoe
ho an'ny média de type screen le zany hoe ho an'ny écran zany. Afaka miteny koa tsika hoe print raha ohatra hoe ho ana impression le zavatra. Dia rehefa tsy manisy valeur io tsika dia ho an'ny karazana média rehetra izy zany zay. Dia avy eo manarak'izay les propriétés. Dia io tsika eto hoe min width 540 pixels. Ampiaro ty règle ty raha ohatra le appareil ka manana farafahakeliny. Ampiaro ty règle ty raha ohatra le appareil ka farafahakeliny manana width na 540 pixels. Dia hitantsika eto zany zao hoe manana colonne anankiroa izy satria mihoatry ny 540 pixels le width le appareil. Dia izay moa ny faritantsika tato hoe une section manana classe média dia tiantsika anana colonne anankiroa raha ohatra ka mariny ty règle ty. Raha ohatra ka mariny ty propriété faritako eto ty. Fa raha ohatra zany ka tsy izay dia hitantsika hoe raha henantsika zany izy ka latsaky ny 140 pixels dia hitantsika hoe lasa colonne anankiray ihany le izy. Dia avy eo tsika nanampy règle indray le médiako hoe raha ohatra indray ka farafakely manana width na 800 pixels izy dia ataovy 3 nisan'le colonne. Dia avy eo zany rehefa ohatra hoe alebiaziko le izy dia hitanareo hoe lasa anankitelo nisan'le colonne an'le grille manana classe hoe média. Dia mino fa afaka nanampy anao zay tamin'ny fahazahoana CSS Grid sy ny media queries mety miditra lalindalina kokoa tsika manaraka. Dia raha ohatra ka nanampy anao zay aza adino ny manampy commentaire. Raha ohatra ka manana fanontaniana ianao dia resao anaty commentaire ao vonona foana afaka miara-mandrositsika dia mifanampy. Dia izay aloha ny vidéo androany. Mandra-pionandray ary.